NGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous présentent. Vaolana ialana amin'izao fantrana mianjady amin'ny firenen'izao no andrasana mpitondra fanjakana fa tsy fahaizana manodina ny saim-bahoaka amina zavatra hafa. Tapidala-kalemy maro ankehitriny hoy Judicial manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Lasa lara-pamena avokoa ny sehatra rehetra noho ny tsy fananana viana mazava toy ny sehatry ny angovo sy ny sosialim-bahoaka. Nosakanana tsy navela iasy ireo motopompe natolotry ny kandidata Ina Razafinjoelina ho an'ny mponina teny Andranomanalina afovoany, trango izay tsy ekeny ny mponina eny an-toerany. Olona 420 no voasambotra tao Toamasina amin'ny raharaha fanapohana solika ka natolotra ny fampanohavana androany. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra Kolo atena ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy. Manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Matoan-dahatsoratra avy hatrany no ndeha anokafantsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Vaolana ialana amin'izao fahantrana sy fahavoazana mianjady amin'ny firenen'izao no andrasana mpitondra fanjakana fa tsy fahaizana manodina ny saim-bahoaka amina zavatra hafa. Ary ny tena olana lasa atao fitaovana hatongavana amin'izany ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Matoan-dahatsoratra Gaetan Andriatsilavo. Nazava sy nafonja ny afatra avy amin'ny voamerany eveka momba ny fahamarinana sy ny fiadanana na ny Judicial mikasika ny toetra rà eto amin'ny firenena. Voalaza tamin'izany fa tena marary ny firenena, mikorosofahana ny fiarikarena ary tsy manana planina mahenika ny sehatra rehetra anarenana izany ny mpitondra. Natsangana ireo fotodrafitrasa isan-karazany manakaiky ny vahoaka toy ny sekoly, hôpitaly, biraom-panjakana sy ny sisa, saingy betsaka amin'izy ireo no zara fa vita ary mbola tsy misy miasa akory. Ny 10 Octobre lasa teo tsy hivina no nivoaka io afatra ny Judicial io. Inona no nataon'ny mpitondra fanjakana manoloan'izany? Iny fa niazakazaka nanatrika ny fankalazana ny 530 taona nijoroan'ny akamasoa teny amin'ny Père Pedro. Tahaka nefa mahazatra atr'izay, rehefa misy raharaha mafana hitondrana fanairana sy iandrasana fiovan'ny fomba fiasa avy amin'ny mpitondra, famonoana hafa avy hatrany no setriny, fanodinana ny saim-bahoaka amina zavatra hafa. Nandalo teto ireny ny resaka kolikoly avolenta, raharaha romivosy, zavatra hafa no nentin'ny mpitondra isitonana ny saim-bahoaka. Nandalo koa ny raharaha nasionalite any Andry Rajoelina, tany amin'ny filazana fa marary saina indray ny filohan'ny antelimerandolona teo aloha no nisariana ny sain'ny besin'ny maro. Dia tahaka izany hatrany no miseho. Izao indray, manome afatra ny Judicial dia iny ny arahana hita fa nizotra teny amin'ny akamasoa iny. Ny tsara ho fantatra, ny zava-misy marina, iaina ny vahoaka sy ny firenena no nampitainy ny Judicial ary tsy manana olana amin'ny mpitondra fanjakana izy ireo. Ka na iza mitondra ny firenena, manana didy sy andraikitra iteny sy ananatra izy ireo amin'ny maharay aman-dreny ary indrindra anentana amin'ny fiovana famindra satria marary ny firenena. Araka ilay fomba fiteny hoe ny fantrana ny fahavalo fa tsy ny olona. Tsara ho fantatra ihany koa fa tsy tokony atao fitaovana anaovana récupération politique amin'ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahaiza mitantana ny fiangonana. Raha fehezina potiky ny kajikajy politika amin'ny endriny maro samihafa ny firenena. Variana amin'ny fitadiavana tombontsoa manokana ireo tompona andraiki-panjakana sy mpampiatra ny lalàna sasany ka mahatonga ny fiemorana eo amin'ny sehatra rehetra. Potika ny fanabeazana, tsy misy ny fiahiana ara-pahasalamana, manjavozavo ny politika mpampandrosoana ny firenena. Ary ny tena olana goavana, toa lasa fanakonana ireo tsy fahombiazana rehetra ireo ny fiangonana. Tsy vao androany zany no niseho teto amin'ny firenena. Ary efa ny arahany rehetra nahita ihany koa ny mety ho vokatra izany. Mety
Izay ny fomba fijeriny matoa an-datsoratra fa tabidalakaleny tony sokona nanany bato maro amin'izao fotoana izao. Hoy ny teo anivony Justice EP manoloana ny toe-java-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Lasa lalam-pamena avokoa ny sehatra rehetra noho ny tsy fananana viana sy tondro mazava. Toy ny sehatry ny angofo sy ny sosialim-bahoaka io ihany koa ny mahakasika ny fiatrehan'ireo loza voajanahary izay misy isa-taona raha ny eto amin'ny firenena manokana. Tranga izay ilazany ny eo anivony Justice EP fa adiny fiainana rehefa ny tompona andraikitra no tsy vonona miatrika ny adidiny, tsy mikatsaka vahaolana na izany mahakasika ny lavitra na ny foezaka ao anatin'izay. Hoana saina. Departemanta ministerialy maro izay samy anokanana vola amina miliara fa hatramin'ny androany tsy hita mazava ny hoe sehatra inona no miroborobo azo ambokatra makany amin'ny fampandrosoana ny mahaolona sy ny firenena. Ny mifamadika amin'izay aza no mitranga, lasa laharam-pahamehana avokoa ny sehatra rehetra ary mena avokoa ny tondro vokatra ny tsy fisiana politika voafaritra araky ny tokony ho izy anatina tety andro mazava. Vokany izao iarahany rehetra mahita izao ny olana eto amin'ny firenena. Ohatra iray anatin'ny maro ity herinaratra ity izay efa olana tao anatin'ny taona maro fa vao maika miamafy aty aoriana. Leo ny vahoaka miaina anatin'ny aizina ka maneho ny tsy fahafaliany toy ny teny ambopo ny alina teo. Nidina an-dalambe ny olona ny taky ny zony, herinaratra mandeha amin'ny fotoana ilana azy, fampitandro filaminana sy bomba mandatsan-dranomaso no setriny. Atreto aloha tsy mbola ahitana tondrony hoe raha ovina no hifarany ty fahatapahan'ny herinaratra lavareny ity fa ihany koa ny tsy fisitrahana rano fisotro madio. Anio vokatra ny tsy fahampian'ny rano no voalaza fa olana fa amin'ny fitaopavaratra indray efa nitrangany hoe ny fahasamban'ny fitaovana toy ny milina, andrin-jiro sy ny sisa no tsy ahafahana misitraka ny herinaratra. Olany angovo, sosialim-bahoaka, ny kolikoly, fanapara-pahefana, tsy fandriampalemana izay mahatonga ny voamerany eveka momba ny rariny sy ny fiadanana na ny Justice EP ilaza fa tapidalaka le toy ny sokona nanany bato ny maro ankehitriny. Tena marary ny firenena. Mikorosofahana ny fiarikarena. Tsy afenina fa tsy manana planina mahenika ny sehatra rehetra mipetraka entina anarenana ireo isika. Misy tokoa ary hita ny ezaka ataon'ny tompona andraikitra toy ny fanamboaran-dalana amin'ny toerana sasany ka manamora ny fivezivezena sy ny fahamoaham-bokatra. Na dia mbola betsaka azy ireo lalana simba sy tsy misy fanamboarana. Eo koa ny fananganana foto-drafitrasa manakaiky ny vahoaka toy ny sekoly, ny hopitaly, ny boram-panjakana isan-karazany. Fa betsaka amin'izy ireny koa ny zara fa vita sy tsy mbola miasa. Na dia eo azy nefa ireo ezaka rehetra ireo dia raha mahita fa tena mahantra ny vahoaka ary miaratsy ny zava-misy. Tampidalaka le toy sokona nanany bato ny maro ankehitriny ary diso fanantenana. Betsaka mitrongo vahoamana rehefa ny tompona andraikitra no tsy vonona hiatrika ilay didiny, tsy mikatsaka vahaolana, na lavitrezaka na foezaka, tsy vonana tsara ny zava-misy ary tsy mitsindro lavitra dia tena ady tokoa ny fiainana. Vidim-piainana tsy mitsaha miakatra fa efa mividy miamitsototongana andromanalina vokatra ny tsy fahafahana miary ampilaminana sy ankalalahana. Tranga izay ahina iamafy amin'ity vanim-potoanan'ny fahavaratra ity izay fiavidy ny rivodoza ka antony anaira ny solombavim-bahoaka teny izao ny fitondram-panjakana. Ho an'ny distrikany Mahajanga faharoa, mafy ny takaitra rehefa misy ny rivodoza raha ny zava-nisy tany an-toerana taona vitsy lasa no tsy ahivona. Hatrany amin'ny tapaka ny atsasaky ny trano ny avon'ny rano. Ary le rano atahorana fa satria misy voay. Ao anatin'io tsy fandriampahalemana tena manadary satria ny gendarmerie ny Besako no mipetraka. Lalana eo amin'ny 87 km eo atao adiny 12. Ary ny 4x4 tsy mataho-dalana hitako fasahirana ary rehefa tonga zany asary zany. Ny vidim-piainana dia tena midangana dia midangana satria raha mitsika miteny zao 570 ariary ny kapoakany vary zao izy efa manomana ny amin'ny 700 hatramin'ny arivo. Mandritry ny amin'ny 3 volana eo ngamba ny mpianatra dia tsy mianatra satria ny fokotany anankiray mandeha ny amin'ny toerana mpianarany dia tsy maintsy mandalo rano. Ary efa mandalo rano zay dia matahotra le ray aman-dreny satria betsaka le zaza maty
ka eto te hisarika ny sainy ny fitondram-panjakana sy ny ministera isan-tsokajiny raisitsika na ndraikitra manomboka zao mba tsy sy ny loza ohatrin'ireny satria dia tena anahirana io zavatra io a rehefa tonga le fotoana ary raha fahitako azy raha ohatra tsika tsy miomana diny zao a mety ahita loza somary enjakenjantsika tokony samy andraina ndraikitra tandrify azy araka izany ny tsiraray manomboka amin'ny isam-batan'olona amin'ny fiatrena izay vanim-potoana ny fahavaratra izay eo ihany koa ny fitondram-panjakana mba tsy olany andro amin'ny faniliana ndraikitra toy ny zava-nisy tany aloha izay namerimberenana fa noho ny valanaretina covid-19 no nahatonga ny firenena amin'izao toeran'izao ka na ny rivo-doza izay fantatra fa tsy maintsy efa isy isan-taona azy tsy vita ny fiomanana mialoha fa io anatrehany olam-bahoaka amin'izao fotoana izao manjavozavo sy mampametra-panontaniana ny mahakasika ny resaka fiara tsy mataho-dalana omena ireo solom-bavam-bahoaka amin'izao fotoana izao hoy ny mpanao politika avy amin'ny voavonana antso tamin'ity androany ity tokony hametraka ny mangarahara mahakasika ity resabe ity izy ireo hampadio ny sainy ny mpanara-baovao ny solom-bavam-bahoaka izay tokony hiady sy hijery ny tombontsom-bahoaka manoloana ny zava-misy ankehitriny Henri Florion. mitana n'isan'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao nitohiny ilay fivoriana mikatotranona Kolo izay notanterahanyireo solom-bavam-bahoaka ny farany herinandro lasa teo mahakasika ny fangatan'izy ireo ilay fiara 4x4 izay lazaina fa enti manatanteraka ny asa amin'ny maha solom-bavam-bahoaka azy ireo raha ny hita ankehitriny tokony hitondra fanazavana bebe kokoa mahakasika azy ity izy ireo sy ny fitondram-panjakana manoloana ny ayahiny maro ny hoe nomena sy hanambazana azy ireo ve sa asorona amin'ny tampokaramany izay tokony hositrahany sy mipetraka ny mangarahara manoloana ity resaka ity raha ny nambarandropana politika ny zavatra ataoko hoe manahirana ny saina dia tsy fisina ataoko hoe resaka mangarahara na transparence to dia mivantana satria tsy azo adonona fa ataoko hoe raha-pirenena zany raha mifanjaika mihitsy amin'ny fiainam-bahoaka inona ny tsy toa dia anaovana resaka mazava an'ilay izy satria mandeha ny resaka hoe alaina amin'ny andamin'ny anjareo ihany sy ny resaka maro any ambadika misy tsy fivoriana mikatotrano zany dia vao mainka mampisavorovoro ny sain'ny vahoaka rehefa tsy mangarahara ary eo foana ny tiako isaritana hoe tamin'ity mandany assemblée manaraka tia dia miavaka satria efa misy nylehibe mpanohatra nefa dia tsy hita ao anatin'izany rehetra zany sy ireo ataoko hoe député tanora mijajajaja hoe isy tondra fanovana ka zany ny fanovana endrasana ny siny mangarahara tsy tompontrano miono mihitsy ny vahoaka malagasy fa malala na mafisiny ity mpanao politika ety hatrany fa tsy olana velively raha ny tambo-karaman'ireo solom-bavam-bahoaka no hividianana an'io 4x4 io fa tsy azo ekena kosa raha volam-panjakana madiodio manoloana ny fahasahiranam-bahoaka amin'izao fotoana izao teny atsipy amin'ny re député hoe ahoana ny ataoko hoe conscience an'ireo député manoloana ny fahasahiranam-bahoaka mba tena miady ao an'izany tompontsoam-bahoaka zany ve fa tsy le resaka 4x4 indray no mibahana fa tokony sosialim-bahoaka no lahara-pahamena aloha amin'izao raha ividiny député manana ny karamana izy tsisy olana mihitsy tsy manana olana amin'izany mihitsy ny vahoaka dia efa natao tamin'ireo zany anazy sy ny fiaina manokana any satria izy konge dia manana ny zony miasa izy miady ao ny tombontsom-bahoaka manana ny karamana tsy problème zany fa aoka tsy ny ataoko hoe ny fananam-ny volam-bahoaka indray no mbola atao any amin'ny tsy priorité fa tsy priorité aloha zay dia samy te mihitsy fa tsy priorité aloha zany raha hoe amin'izao fa sanatria anaovana ohatra mitovy amin'ny endrikendrika mahalety any zany ampanao zavatra tsy mety ao amin'ny iolam-pampanjakana io banako mipetraka ankehitriny araka izany ny fomba fiasan'ny anteny miram-pirenena izay tsara ny tsampiofiry mahakasika ireo olam-bahoaka amin'izao fotoana izao raha ireto solom-bavam-bahoaka ireto izay tokony hiady mafy sy ampaniona lakilosy amin'ny mpitondra fanjakana isan'ny vaovao misongadina ihany koa ny androany nosakanana tsy navela hiasa ireo motopompe natolotry ny kandida tahina razafinjoelona ho an'ny mponina tendy andranomanalina voany tranga izay tsy eken'ny mponina eny an-toerana ka mampametra-panontaniana azy ireo manoloana ny fiakaran-drano eny an-toerana amin'izao fotoana izao ka eto andriatsilavo zay tompoko topo-drano ohatra izao foana izay mandavany taona na mbola tsy avery ny orana dia mba nitaraina tany ameseta iny zay tompoko dia tonga taty izy ny lady nijeranay dia naniasa zay latsinay vidala mototop zay dia motopompe dia avy eo zay tompoko vao nanao an'io zareo le nanirakola izy niasa taty aminay tonga dia niasa dia avy eo dia nisakana ny commune tsy avela manao zay tahaka izay no zava-nisy teny an-dranomanalina androany raha tsy ivina
nijery ny fijalian'ny mponina teny Andranomanalina ny taina Razafinjoelina ny alahady lasa teo. Nitaraina ny mponina noho ny fisian'ny rano mandavataona vokatry ny fahatsetsemany tatatra. Ny ampitson'io izany hoe omaly alatsinainy tonga ny motopompe nangatahan'ny mponina. Gaga nefa ny mponina ny androany talata no sakanana tsy navela iasa ireo motopompe ireo. Mitranga eto zao dia hatramin'ny voalohany taona nefa nandalo teto ny filoha hoe anamboatra n'ity lalana ity, nefa hatramin'izao ny vahoaka dia miezaka hanao an'ilay lalana ara misy manampiny. Afarao ny fitaovana rehetrarehetra, ao ny motopompe mba hoe andritra n'ity rano ity, dia misy manohana dia eo mampikiropaka ny mampitrotra an'ilay olona satria tsy avelany horitina ty rano ity. Fa inona ny tia natongavana ka zay ny tena alahelo reto vahoaka reto. Efa ao ny fitaovana zany hoe ny vahoaka mihitsy no ndray an-tanana anadio azy. Malahelo mihitsy zay satria efa misy olona tsara sitrapo zany manome fitaovana anadiovana an'ity sakanana fa tsy azo dioviny ity. Mba eritrereto fa nitsenanay ao ampovoan-dranao zay vehivavy manano tena tsy afaka mianatra ny zanakay zay tsy misakafo mba adinio ihany fa sao dia tsy mety amin'ny fon'olombelona ilay izy. Mba adinio ihany ary tsy akenay tsy andritana an'io rano io mba maiky afika fiainana zay zany. Nanao ny asa izahay nanala ireny rano ireny nanomboka omaly hoy ny kandidata eny Razafinjoelina ary tojolana zany ankehitriny no ifitsakatsakana miatra eny an-toeran'io. Tsy fanomezana no ataonay ho an'ireo olona hoy izy fa mafy ny mahazo ireo olona ireo. Avelao adio ny tanànantsika ary avelao ny olona anadio ny tanànany fa izahay vonona anampy azy ireo raha ny fanazavany atrany. Eto dia manao antsoavo aza fangaro politika rere olona ny ain'olona andao avelao izahay iasa marobe ny toerana azonareo iasana ihany koa. Nahoana no idina ny asa tia nefa velesitsy atao akory. Maro ny toerana ho raha tao Andranomanalina zay ny asa natany eto madinika. Marobe ny toerana eto Antananarivo sahirana ny olona ary manerina Madagasikara sahirana amin'ity rano ity. Miditra ny tokantrano ary miteraka aretina ary mety mahafaty zaza tompoko. Mba saino ihany fa malagasy samy malagasy sika. Avelao ny olona andio ny tanànany. Izahay dia manampy fotsiny ihany an'ireo olona maniry andio ny tanànany. Tsy fanomezana ny ataonay fa fanampiana an'ireo olona ireo. Avelao re tompoko izay anampy azy fa mafy mahazo malagasy. Mafy samy marary zanaka. Mafy samy marary nefa tsy manana akory ny hoety manana itsaboana tena. Avelao adio ny tanànantsika fa atsika mianakavany efa adiovany ny asa ho marobe mandray senareo marobe ny toerana tototry ny rano amin'izao avy orana zao ary tsy ho ela dia ho avy indray ny fahavaratra. Mahalala tsara tsika fatsifatsy dia efa mety hisada ny fotoana hahatongavan'ny siklôna ny rivodoza. Nahoana re no hifaninana amin'ny ratsy isika, andao hifaninana amin'ny tsara, andao hanao izay tsara vitantsika ho an'ny taranakitsika. Mampametra-panontaniana ny rehetra ny tranga tahaka izao. Ny tombotsoan'ny vahoaka ve no katsahina sa ny tombotsoan'ny hafa ka mahatonga ny fisakanana tahaka izao. Iren'ilay karazana fomba fanao politika mampametra-panontaniana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao anjarany tsirairay ny mahita ny mahakasika izay. Fa tsy tantaratra tao anatin'ny maridrefy iraisam-pirenena ny fandrosoan'i Madagasikara mikasika ny ady amin'ny kolikoly. Raha ny zava-nisy tao anatin'ny 10 taona lasa no jerena hono teo anivon'ny CSI na ny komity mitandro ny fahitsina androany. Ankoatra ny lesoka amin'ny fampiarana lalàna, mila petraka ihany koa ny lalàna miaro ireo olona mitoroka, nitrangana kolikoly samihafa eny anivony fiarahamonina. Christian Dimbo no mitaditra ny antsiprian'izay. Tsy nisy fiatsarana ny maridrefy iraisam-pirenena mikasika ny fandrosoan'i Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly fa vao maika mirehatra mena ny tondro araka ny tatitra nandritra ny fanolorana ny paikady-pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly teny anivony antemera-pirenena androany. Lesoka tamin'ny paikady teo aloha ny tsy fisian'ny lalàna entina miaro ireo mitorika ny kolikoly ka ilaina fandraisana anjaran'ireo solombavam-bahoaka amin'ny famolavolana lalàna vaovao sy ny fanatsarana izay efa misy. Satria izy tia asa sarotra ary tsy maintsy andraisan'ny rehetrarehetra anjara dia noresahana ihany koa hoe ina ny anjara biriky ny antemera-pirenena ao anatin'izany ady amin'ny kolikoly izany. Ao ny fandaniana lalàna izay ho ilaina hanatsarana ny lalàna efa misy ny réforme zany. Ary ao ny fandaniana lalàna vaovao izay mbola tsy misy ary ilaina ahafahana miady amin'ny kolikoly raisiko ohatra amin'izany ny fiarovana an'ireo izay mitoroka
ilavana lalàna vaovao io ary antenaina mafy ny parlemanta anampy atsika amin'izany. Ankoatr'izay, mila mandray andraikitra ihany koa ny eo anivony antemieram-pirenena amin'ny famoahana ny mise en accusation ho an'ireo olom-panjakana izay voasaringitra amin'ny reniraharaha kolikoly eto amin'ny firenena ireny. Fahefana lehibe izay ananan'ny antemieram-pirenena dia tsy inona moa izany fa ny mise en accusation an'ireo olona matanjaka izay tsy azo tsaraina raha tsy eo anatrehany fitsarana avo na ny haute cour de justice satria raha ohatra ka mandeha ny mandat parlementaire mandeha ny 5 taona tsy misy mise en accusation na ndray ary dia tsy manao ny anjara asany izy ka izay zany no antenaina hoe hoatsaraina amin'ny taona ho avy satria araka ny fantatritsika premier ministre sy ny gouvernement taray manontolo ny lehibe ny androm-panjakana ny lehibe ny haute cour constitutionnelle dia tsy afaka tsaraina raha tsy eo anatrehany ny fitsarana avo. Mila ampidirina ao anatin'ny paikadym-pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly ihany koa ny fanaovana tagitra isan-taona hijerena ireo lesika sy hijerena izay rafitra tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy. Iverenantsika eo no mahakasika an'izay ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay rehefa avy eo fandao isendy vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Passe le quiz et gagne tout de suite. Rends-toi sur l'appli Thelma et moi et tente de remporter des SMS ou des mégas. Télécharge vite l'appli sur App Store et Play Store. Avec Thelma et moi, joue et gagne tous les jours. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. Sarbidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resin'ny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Mamerina ny arabatra ny tombo-kilasy tombovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny alina ity. Iverenantsika vetivety mahakasika ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny fiarovan'ireo tsy maty manota no mahatonga ny kolikoly tsy mety foana hatramin'ny androany. Hoy ny fanehoan-kevitr'ireo solombavam-bahoaka nanatrika ny fanolorana ny paikadym-pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly teny Tsimbazaza teny androany. Na iova io impiry aza ny paikadym-pirenena iadina amin'ny kolikoly tsy ho foan'izany raha tsy misy ny finiava amin'ny mpitondra fanjakana na sazy manomboka amin'ireo trondro vavety amin'izay resaka kolikoly izay. Christian Dimby. Tsy manam-piniavana amongotra ireo tsy maty manota tompony antoka goavana amin'ny reniraharaha kolikoly eto amin'ny firenena ireny ny mpitondra fanjakana ankehitriny antony mahatonga ny firenena mbola mitana ny rambony hatrany eo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay ho ny fanehoan-kevitra ireo solombavam-bahoaka androany manjaka ny kitrano an-trano ary misy hatrany ny fiarovana ireo olom-panjakana izay voasaringitra amin'ny reniraharaha ireny ho hatrany ny fanazavany. Volonté politique mihitsy hiady amin'ny atao hoe tsy maty manota no tsy misy
satria ny zavatra rehetra zay nampandalovana teto amin'ny antemera-pirenena mahakasika an'ireo olona izay voaroroika amin'ireny raharaha maro samihafa dia tsy nisy tavavokana anankiray ary ny antony a dia mavesatra aloha zany ny procédure ary le olona zay entina eto anatreha ny antemera-pirenena dia olona misy fandraisana ara-pihavanana na ara-poky na ara-tombotsoa dia mieritreritra hoe le olona le fitondram-bahoaka am-perinasa mety aorianao mety ho lasa ho tratran'izay ihany koa dia lasa mifampiaro misy hatrany ireo rafitra iadina amin'ny kolikoly saingy rehefa hiaro ny tombotsoa manokana ho an'ireo olona sasany ihany izy ireny izay vao hita taratra ho hatrany ny fanazavana zavatra nanotaniko dia rehefa ady manahoana kategoriana olona manahoana dia rapide be ny be any koa sy mipaky fa misy dossier efa ela be fa dossier classe iny efa tena hita fa misy olana misy vesatra tena misy vesatra hodina tsy hita hodinina fotsiny misy parallélisme be dia be tsika eto Madagasikara ary be rafitra nefana tsy mitsaha miakatra ny tao sy ny tahantsika eto Madagasikara resaka kolikoly na misy hevitra moa to ho amin'ny 5 taona manaraka hoe jereo kely fa ny mahatonga ny mpiasa-panjakana moa tena concerné tsy resaka tsy fa amin'ny kolikoly ambany fa efa mividy fa raha olona mikarama 10 millions de francs 10 millions de francs ve no omenao zavatra na 10 000 francs dia tsy mandray izy andrasana araka izany na tena isy vokatsoa eo amin'ny andavanandro malagasy tokoa izay pakady vaovao iadina amin'ny kolikoly izay andrasana ihany koa ny vokatra azo tsapahitanana avy amin'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly indrindra ny fanenjehana ireo tsy maty manota pejin'ny toe-karena no anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity tsy mandany tsy andohetra izahay orinasa ho ny teo anivon'ny sim manany syndicat des industries de Madagascar saingy mila jerena ny fomba hitakina-ny hetra amin'ireo orinasa tsy hanimba azy ireo any aoriana tokony anosehana bebe kokoa ny orinasa ihany koa ny fandoavan-ketrany amin'ny fanjakana raha ny fanazavana mifanerena be loatra amin'ny zay fandoavan-ketry izay hisy akony amin'ny vidin'entana sy ny firosony ireo orinasa makany amin'ny sihatra tsy ara-dalàna na ny sihatra tsy manara-drafitra avy no kolona ireo orinasa sy indostria no mitondra hetra betsaka indrindra anatin'ny kitapom-bolam-panjakana raha ny fanazavana teo anivon'ny sim na ny syndicat des industries de Madagascar raha ny zava-misy ankehitriny sahirana ireo orinasa ary sahirana ihany koa ny kitapom-bolam-panjakana antony tokony hijerena vahaolana ahafana mitaky ny hetra any amin'ireo orinasa izay tsy hanimba azy ireo any aoriana araka ny fampiresana tamin'ireo mpamatsy vola ony teo anivon'ny syndicat des industries de Madagascar tsy tokony hanimba fa hanosehana ireo orinasa raha ny fanazavana izay fandoavan-ketra izay voalohany indrindra aloha aleo azava fa ny orinasa tsy mandany tsy andohetra ny orinasa vonina ny andohetra fa kosa ny zavatra angatahanay ary zay foana no atao rehefa misy ny famolavolana dia ny lalàna mikasika ny telo-bola reny hoe dikan'izay dia ny hoe ahoana no anoanana ny orinasa mba hahafahan'ny orinasa mitondra ny anjara brikiny eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana izahay dia mahatsapa hoe raha ohatra ka mba hanekena ny zavatra nyresahanay efa taona maromaro lasa zay amin'ny fanampiana ny orinasa dia mety tsy ho tonga amin'izao fahasahirana an'izao na ny orinasa na ny fanjakana ny atefitra nataonay tamin'ny mpamatsy vola teo anisan'izany moa ny Fonds monétaire international dia ny hoe mila jerevana zany hoe inona tokoa ny fitakiana hetra intelligent moa filazana anazy satria amin'io zany tsy ny hoe ny alohandroany ny tena zava-dehibe fa kosa ny hoe ahoana ny tsinjovana ny orinasa mba hahafahany mitondra bebe kokoa amin'ny taona manaraka rehetra any eo zany mila jerevana tsara isy akony indrindra ny fizorana makany amin'ny tsy ara-dalàna ho an'ireo orinasa ny fanerena diso tafahoatra amin'ny fandoavan-ketra izy fiatraikany amin'ny masokarena izay hiafara amin'ny fiakaran'ny vidin'entana ho an'ireo mpanjifa ny fanerena amin'ny hetra tsy misy fepetra io satria raha ohatra ka mandoa hetra betsaka ny orinasa ny industrie iny zavatra iny tsy maintsy miatraika foana any amin'ny masokarena ndikan'izay any amin'ny vidin'entana makany amin'ny mpanjifa rehefa tsy mahavidy ny mpanjifa mazava ho azy fa matiantoka ny orinasa ary mety hikatona ny orinasa rehefa mikatona ny orinasa na kely ery ny orinasa mazava ho azy kely ny fidiram-bola
any amin'ny kitapombolam-panjakana. Ny tena olana le orinasa efa formel ara-dalàna lasa mivadika manaraka ny tsy ara-dalàna satria tsy mety amin'ny tsony le fandoavana n'le etra. Ny dikan'izay zany dia lasa mivarotra izy zany a tsy misy facture. Dia ny dikan'izay tsy mahazo tsony ny kitapombolam-panjakana. Zay ny zavatra misy an'izao fotoan'izao zany satria le olona zany a manjary raha ohatra resitsika zao ny TVA misy 20% ny fanampiny angeny amin'ny vidin'entana dia alohan'le olona tonga dia mandeha mivarotra tsy misy TVA. Raha iverenana tafiditra anatin'ny tatitra izay nataony iraka manokany FMI teto Antananarivo i Frédéric Lambert tamin'ity taona 2024 ity izay fitsirihana voalohany taorian'ny fifanarahana FEC sy FRD ny tokony ampiakarana ny vola miditra avy amin'ny etra anatin'ny kitapombolam-panjakana, ny fanatsarana ny vola miditra ireo izay anatsarana ny fampiasam-bola azo avy amin'ireo sehatra tsy miankina raha ny tatitra. Andrasana araka izany politika mifanaraka amin'ny fitakiana etra tsy anemba ireo orinasa ireo. Ireto faran'izay efa misedra olana maro lafy raha tsy laza fa tsy ny olan'ny herinaratra izay manimba ny sehatra ny famokarana eto Madagasikara. Ary koa ny fitotonga ny toe-karena izay mampidina ny fahefa-mividin'ny malagasy tsirairay. Pejin'ny toe-karena izay hatrany fa mahakasika ny siam-piariana lavanilina vetivety. Tsy mbola voavahatra eto ny olana eo amin'ny vidim-bokatra sy ny fanondranana lavanilina izay mampikakaiky ireo tantsaha amin'izao fotoan'izao. Andanin'izay ny fametrahana ny maison de lavanilina eto Antananarivo no nirosony ny fitondram-panjakana. Tsy nifototra ny olana iainan'ireo mpisehatra amin'ny lavanilina no masona fa ny endrika ivelany hatrany hoy ny firaisamom-pirenena avy any amin'ny faritra Sava tamin'ity androan'ity onona sainy. Efa taona teo aoriany nilazany Andrajoelina fa apetraka ny Antalà ny maison de lavanie. Tsy mbola vita araka ny tokony ho izy ny asa. Ny eo tsy vita irosony indray ny manaraka. Andro vitsy lasa izay fantatra fa isy maison de lavanie apetraka eto Antananarivo eny amin'ny maison Jean Laporte Andohalo. Nanomboka teo sesilany ny faneho-kevitra indrindra ireo avy amin'ny faritra Sava tao ny laza fa fampivangongona fahefana eto Antananarivo izao ataony ny mpitondra izao. Misy ihany koa ny mametra-panontaniana ny amin'ny tanjona sy ny paikady eo anatrehan'izao fanapa-kevitra izao. Ao ny miaya ny amin'ny mety ho tetika ambadika ka miantso ireo tompona andraikitra avy any amin'ny faritra Sava hikatsaka ny tombontsoany ny faritra iny indrindra ny eo Antalà, capitale mondiale de lavanie. Nisy olombavambahoaka ny Sambava androany izay nilaza fa ho an'ny mpizahatany no antom-pisian'ny maison de lavanie eto Antananarivo. Ka io maison de lavanie eto io dia tsy misakana le misy any Antalà. Ka mba misy zany le mpizahatany tonga aty dia eo izy mahitana momba lavanie. Ny agnarany moa maison de lavanie. Fa ny tena izy hoe fampivatiana ny vokatra lavanie ho hita amin'ny toerana eo. Manomboka amin'ny sary momba ny fambolena lavanie, ny momba ny vokatra lavanie sy nahitantsika échantillon amin'izay resaka lavanie izay. Le agny Antalà ho apetraka ny maison de lavanie. Amin'izao moa mbola tsy vita tsara zo ho atao i maison de lavanie Antalà io. Efa misy ao fa zo ambava hoe mbola tsy amin'ny place tokony ho izy. Ny famitana ny maison de lavanie tany Antalà ny tokony masoana sy ny tadiavana mpiara-mombonantoka raha tsy ampy ny hoentimanan'ny fanjakana hoy ny firaisamonim-pirenena. Fampivangongona ny fahefana fa ihany koa tsy fahasahiana mamany fototry ny olana izao ataony ny fahefana mpanatanteraka izao raha ny faneho-kevitra. Lavanie ty amin'ny faritra tokony maison ny veriny fitondram-panjakana apetraka tokony aty amin'ny faritry misy fambolena lavanie zany ny tsaratsara kokoa sady magnamia hajany fambolena lavanie amin'ny toerana zay misy ny famokarana lavanie no anaovana maison de lavanie. Tsy nagnamia hasiny fa ny fidizara-pahefana zay manjara ny faritry tsy tokony apetraka amin'ny niveau nasionaly. Ny takiny aty amin'ny faritra nagnapitrahana zay zavatra zay aty amin'ny faritra. Zegny misy tombotsoa amin'ny faritra zay tokony hitadiavana izy satria avy amin'ny plasiny le izy. Misy compétence ange aty amin'ny faritra. Renforcer ny compétence koa tsy anany fa tsy lomoyana Antananarivo dia agnatika zavatra jiaby manahirana zay. Miala ndraikitra raha ohatra ke tsy atao aty amin'ny faritra zegny le maison de lavanie. Fa natao zay tsy nahita vokana ange teto maison de produit tatsika tany Antananarivo e. Kalitao miaratsy agrément vidim-bokatra tsy araka ny tokony ho izy. Ireo no isan'ny iandrasam-baolana aingana avy amin'ny fanjakana fa tsy ny fanorenana maison de lavanie eto Antananarivo hoy ny faneho-kevitra ireo mpandraharaha sy mpisehatra amin'ny lavanilina. Lafomba vao hafa vetivety sarotra ny fampiarana ny lalàna momba ny zon'olombelona aty amin'ireo firenena mahanitra
sy andalam-pandrosoana amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana nentin'ireo mpampianatra teo anivon'ny faculté de droit et des sciences politiques any anivon'ny université n'Antananarivo. I Madagasikara izay nanasoa ny fifanarahana iraisam-pirenena maro saingy marisarisa ny fampiarana azy amin'izao fotoan'izao fitiany okolona. Mbola maro ireo tokony hamafisina mikasika ny zon'olombelona eto Madagasikara, indrindra ny zony ireo vehivavy amin'ny lafin'ny fampianarana. Olana ray nambarany mpampianatra etsy amin'ny université n'Antananarivo ny fampiarana ireo lalàna maro efa nosony avy Madagasikara mikasika ny zon'olombelona izay. Madagasikara ratifié convention maro momba ny zon'olombelona fa eo amin'ny fampiarana zany any mbola lavitrezaka. Avadika lalàna ny convention ndratovina dia iny lalàna iny ve miatra sa tsy miatra. Raha antsika malala fa sarotra ny fampiarana anazy na amin'ny tany mandroso na amin'ny tany andalam-pandrosoana dia izay indrindra ny nieritreretana tamin'ity projet ity zany hoe ny mpianatra ihany koa manana ny tanora indrindra manana njara andraikitra amin'izay ady zany amin'ny violence ady entina manao ny promotion ny zon'olombelona eto Madagasikara. Ankilany tsy ampy ny fampahafantarana izay lalàna izay raha ny mikasika an'izao ny vehivavy manokana raha navaliny teo anivon'ny ministera ny mponina tompony andraikitra amin'izany mbola ezaka manokana ny fampahafantarana izany eto an-toerana. Efa manana karazana lalàna maro tokoa tsika zany amin'ny resaka fampiarana anazy zay. Ny ezaka mbola atao zany ataon'ny fitondram-panjakana rehetrarehetra dia ny fampahafantarana ny olona ny lalàna. Satria izay zany ny zavatra tena hita be dia be mahatonga an'ilay hoe tsy fampiarana an'ilay lalàna. Tsy fantatry ny olona aloha ilay lalàna. Mila atao zany atsoantsika hoe fampahafantarana an'ilay olona. Ankoatran'izay ihany koa ny ombindray mandry tsy indray mifo dia izay ilay anaovana ezaka manokana. Notontosaina tetsy amin'ny faculté de droit et de sciences politiques etsy amin'ny université Antananarivo manoloana izany ny fikanandona table ronde niarahana tamin'ireo mpianatry ny université avy amin'ny départementa samihafa. Lohahevitra nandritra izany ny hijerena ireo sakana tsy ahafahan'ny vehivavy misitraka an'izao ny toy ny izy ho mianatra. Fikanandoha izay amoahana vahaolana foiezaka sy lavitrezaka. Fa olona misa 420 no voasambotra tao Toamasina amin'ny raharaha fanapohana solika ka natolotra ny fampanohavana tamin'ity androan'ity. Fitaovana maro fampiasan'izy ireo ihany koa no nogiazana toy ny camion citerne, moto sy fiaratsotra ary ny fitaovana samihafa nentina nampiasaina nanaovana an'izay fanapohana solika izay. Gaëtan Andriatsilavo. Gazoalina mitapoka raisy 707 litatra sy lasantsy mitapoka 709 sy ray alina litatra no tratra tao Toamasina niaraka tamin'ireto olona misy 420 ireto. Ny sivy amin'izy ireo tena tomponantoka manakarama ireo olona sasany ambiny. Nogiaza daraka izany ny fiara misy 5, moto misy 5, moto pompe misy 9 ary camion citerne misy 4 fampiasan'izy ireo. Fomba fiadan'izy ireo manapoka solika amin'ny akora hafa ka amidy amin'ny varomaizina tahaka ny viditsolika eny amin'ireo tobin-dasantsy. Ny faritra avaratra iny no tena ivarotan'izy ireo ny solika mitapoka raha ny fanazavana hatrany ary efa misy fiaraha-miasa matipaika. Maka gasoil izy zareo dia tapohana pétrole. Ny pétrole moa zany dia misy lokony dia rarahana acide sulfurique izy io dia miala ny lokony menamena iny dia atambatra rehefa aveo ireo gasoil sy ny pétrole dia amidy amin'ny mpanjinjara. Ny toerana namarotana azy zany dia amin'ny faritra avaratry ny Tamatavy iny Toamasina iny mananara marontsetra fenerivaiste iny zany namarotana zareo an'ireo gasoil sy citerne frelaté ireo. Le izy zany tsy kompaniana solika na inona fa le solika hoentina amin'ny citerne reny zany no pompeny zareo na mividy gasoil ry zareo eny amin'ny station dia mividy pétrole dia tapohandry zareo amina fatra mitovy zany le gasoil ny lasantsy dia afangarony izy io. Tao Tanandava Toamasina no natratrarana azy ireo ao Ambodiomby ny 10 ny volana Octobre lasa teo ka izao niakatra fampanohavana androany izao taoriny ny famotorana lalina. Nampatsiahany eo anivon'ny OMH fa eny amin'ny mpivarotra nahazo alalana ihany no tokony vidy solika ny mpanjifa. Isoroana ny fahasimban'ny fananana vokatry ny solika tsy ara-dalàna. Loza mitatao ho an'ny toe-karena ihany koa ny fampiasana solika tsy manaraka ny kalitao. Fanontaniana mipetraka nakaiza ny toy n'ilay fanadihadiana sy ny fanenjehana ilay raharaha fanapohana solika tahaka izao tao Toamasina
ny taona 2024 efa nisy ihany koa ny tranga tahaka izany ny taona 2024 izay iandrasana toy ny avokoa. Ty izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ality naizanaiza misy anao hankasitrahako hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Anissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.